Manana ny heviny kosa ny antoko-mpanohitra Fanorola manoloana izay fanolorana anarana praiminisitra izay ihany naneho ny agaganto moa Andriamatory Andrenary José filoha nasionaly n'ity antoko ity raha rehefa efa mahatratra 20 ny anaran'ireo kandida nisy nanolotra ho praiminisitra ho arahantsika ny fanazavany. Gaga dia gaga ny tena ny Fanorola nahita n'ilay vaovao zay seho momba le riva sy androany mikasika an'ilay 20 nisy an'ireo premier ministrable aminay dia mazava be mihitsy n'ilay izy hoe gamba tsisy izy ireo 20 ireo satria tsotra be ilay izy natao vary mangatsiaka zany raha zany mpandeha an'ilay article 54 satria nahoany ilay article 54 miainga avy any amin'ny assemblée nationale zay vondrona matanjaka avany zava-misy nefa amin'izao fotoana zao ny antoko politika rehetra dia samy nanolotra an'izay olona mampinaritra azy daholo dia noho izay zavatra izay zany no nahatonga anay nieritreretra hoe tsy misy izy kosa gambany amin'ireo dia izay olona tsy nanana vato nanana vahoaka manarakaraka ny filoham-pirenena teo no tokony ho eo raha izay faharoan'izay io olona io koa raha ohatra ka nitarika amin'ny vahoaka teny an-dalambe no ny efa vita ilay fifidianana satria nyresahana hoe misy olana misy alabatsy nina rehetra tsy ohatr'izao koa ny situation sy firenena fa mbola sarotra anao zao ny zava-nisy noho izany atsika mieritreritra mandinika hoe iza ny tokony ho PM eo satria sarotra be raha olona ka olona tia tena tsisy fitiavan-tanindrazana daholo ny andray an'io zavatra io satria lehilahy zay samy mandray an'io zavatra io satria tsy maintsy PM mitovy fijery mitovy lalana ary mitovy afaka manatanteraka ny programme an'asa zay andresahan'ny président teny Mahamasina tamin'ny investiturany